mba ho fampihenana ny tany reny sy ny zaza maty eo ampiterana aty amin'ny faritra Atsimo andrefana dia manatanteraka atrikasa ny avy ao amin'ny INFPI izay nanasana ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fahasalamana ny tanora ka ny solotenany INFPI eto Madagasikara no tonga niatrika izany. Zava-dehibe ho an'ny faritra Atsimo andrefana izao atrikasa izao hoy ny lehiben'ny faritra ka ilana ny fifandraisana anjara ny tsirairay. Anisan'le faritra telo nitsongaina ny faritra Atsimo andrefana eo amin'ny fanafanganana ny fampihenana ny tahampahafatesany reny sy ny zaza voateraka io. Zava-dehibe satria tsapa fa nisy izy io teo satria voakasiky ny daholo rehefa reny manomboka amin'ny taona ahafahany miteraka mandra-pahajanona amin'ny fadimbolana. Tafiditra ao anatin'io ny population, ny fahasalamana, ny tanora tsy misy miala ao anatin'io atrikasa ny rehetrarehetra eny fa hatrampandraharahara mba hampihenana haingana ny tahampahafatesany reny sy ny zaza voateraka io. Mahatratra 7,700 ao anatin'ny arivo ireo reny sy ny zaza maty eo ampiterahana tamin'ny taona 2014. Iezana ny hampihenana io tarehimarika io hatrany amin'ny taona 7 sy 20 ka adrafitrasa ho fampihenana izany no harafitra eto afaka 3 andro. Ny faritra Vatovavy Fitovinany, Androy ary Atsimo andrefana no voakasika izao tetikasa izao.